miarabatsika rehetra zay mpanaraka ny page-tsika ato amin'ny Facebook amizao maraina izao BDB ny zavatra zay mety ho resahintsika eto BDB ihany koa ny zavatra mifamaofao eto amin'ny firenena amizao fotoana izao raha ny zavatra nitrangano maly aloha dia raha mahita fa nahazo premier ministre vaovao zay premier ministre teo aloha ihany no voatendry ho premier ministre amizao mandat vaovao ny filoham-pirenena izao inona ny zava-misy dia miandritsika ny firafetan'ny gouvernemanta rehetrarehetra amizao manarakaraka an'izay moa zany mifandrindra amizay mbola mifandraika ihany amin'ny vaovao zay miteraka resabe eto amin'ny firenena indrindra moa fa eto amin'ny renivohim-paritany MAHAJANGA eto MAHAJANGA voalohany moa zany dia ny resaka vary 50 conteneur zay miteraka resabe zay any miparitaka maneran-tany manerana Madagasikara mbola tsy mijanona ty raha ty satria misy vaovao mivoatra foana isan'andro nefa na tsy mpanao gazety ny tena dia mahatsaro ho tompon'andraikitra maha praitan-drazana maha olom-pirenena dia miezaka zany tsika mitondra teny fa makafakana manodidina an'izay BDB koa moa zany ny vaovao azo ambara makasika an'izay dia izay moa zany no ivalam-paratsika eto tsara aloha ny manamarika fa ny teny zay fanaovantsika eto na ny famakafakana zay natao hatrizay zany dia tsy misy fanenjehana ny rakoto na fanenjehana ny rabe fa fitakina fotsiny ny marina fitakina ny mangarahara mba tsy isiany hoe misy ny mizana tsindrinila misy ny arovana misy hoe eritreretiny sasany hoe aratsina na alentoka ao anatin'le izy tsara zany ny isian'izay mazava dia nizao BDB moa ny teny eny koa misy ny mandefa message misy ny miantso misy mandefa teny amin'ny haino manjery na amin'ny réseaux sociaux dia tiako ny anazava an'izay zany amitsika tsirairay misy miteny hoe tokony jerena ihany ny fiavana na amty raharaha resaka vary simba sy loha zay efa tsy consommable na tsy azo hoanina intsony ity zay nisy mikasa tsy nisy nikasa moa efa nisy nivarotra moa zay moa nitatsika matoa misy ny efa voadio amin'izy ireo ary misy ny efa tafiditra ao anatin'ny camion ary nisy koa ireo tompon'andraikitra ambony koa moa zany eto amin'ny faritra boeny moa zany no nanao sonia tompon'ampoka voalohany amin'ny famohanan'ireo entanareo zany tao anatin'ny port zany rehetrarehetra zany ho resahintsika fa tiako fotsiny azavaina etona zany fa tsisy fanenjehana nizaniza ny zavatra tao aza raisina amin'izay le izy fa raiso amin'ny maha raharam-pirenena azy raharam-pirenena le izy satria makasika aim-bahoaka satria makasika fahasalamam-bahoaka zany hoe sakafo zany efa tsy azo ampiasaina izany efa mamono mamparary lasa poizina na ny biby fompy aza tsy afaka amena azy io raha ohatra ka hitatsika ny etany vary zay niboaka tamin'ny tele reny ka izay moa zany no ifampiresantsika eto androany nomaly zany nivoaka amin'ny fahanginany ny solombavam-bahoaka voalohany eto Majanga zany député ny na VPAN na vice-présidente ny Assemblée nationale no sady secrétaire national ny TGV ato anatin'ny faritany ny Mahajanga nisy teny zay nazavainy ho azavaitsika iny rehefa aveo fa tsara ho fantarina zany fa isan'ireo nanao sonia zany izy tao anatin'le taratasy fifanekena zay nataon'ireo tompon'andraiki-panjakana vitsivitsy sy ny ireo olomboafidy ato amin'ny faritra boeny aleo iverenantsika vakina le izy so dia misy ndray koa milaza hoe raha ny aino amin'ny fanazavana igny tsika zany araky ny atsipoko fotsiny zany izy nilaza fa hoe tsy nifanaraka izahay hoe hodovina io vary io na anaovana provandra zay zany fanazavana zay nataony fa hovakitsika ny zavatra voalazan'ny taratasy dia rehefa aveo tsika rehetrarehetra samy mba maneho hevitra ary samy ihany koa mba manadiady ihany koa fa manantsaina tsika fa tsy akory borné na tsy maintsy hoterena hino angano ao anatin'izay zany dia zao
taratasy fanekena. Taratasy fanekena izahaya tompon'andraiky mpanjakana olomboafidy sy olomboatendry ato amin'ny faritra Boeny dia manaiky ny hanesorana. Manaiky ny hanesorana sy amoahana ireo vary 50 conteneur. Manaiky ny hanesorana sy amoahana ireo vary 50 conteneur voatazona ao am-port. Mazava zay. Misy ny fanesorana, misy ny famoahana an'io vary io. Mahajanga manomboka tamin'ny taona 2017 izay simba sy tsy azo hoanin'ny olombelona ary miteraka fofona maimbo sy ratsy ka mampitaraina ireo olona maro manodidina. Natao izany taratasy izany fanekena izao mba hanankery amin'izay rehetra ilana azy. Natao teto Mahajanga 25 octobre 2023. Ny nanasonia tamin'izany dia ny préfet ny Mahajanga. Nanasonia tamin'izany député voafidy tao Soalala Mafaly Joseph Zakaniaina Saidy. Nanasonia tamin'izany Rahantanirina Lalao di député Nina. Tima député Mahajanga 2 tsisy anarana ato. Ny gouverneur ny faritra Boeny Moktary Andretomanga Salimo. Ny président de la délégation spéciale tonga nirina izay administrateur civil ihany koa. Novakiko tia satria tsy afaka nazava an'izay tenin'izay solombavamboaka izay tsika raha ohatra ka tsy afaka zany ny hiteny ireo zavatra voalaza tao anatin'izay taratasy fifanekena izay. Fanesorana sy famoahana no voalaza tao. Nefa rehefa nitondra fanazavana ny tenany zany tsara marena alohan'ny amakafakatsika ny izay teny izay nataon'izay zava-misy raha ny vaovao tangazety nivoaka tamin'ny omaly nijerena zany efa nafindra any Antananarivo ary akatrampaky ireo olona izay taty Mahajanga. Roa moa no tompon'andraikitra tamin'ny voalohany tamin'ireny olona fito reny raha ny fahazahoako ny zavatra ao anaty gazety dia ankoatran'izay zany voasoratra ihany koa ny préfet ny Mahajanga koa zany any Antananarivo koa amin'izao fotoana izao. Satria miankina amin'izay bebe kokoa moa no afahantsika milaza ny zavatra ao anatin'ity resaka zay fanaovantsika ity. Nanazava zany ny solombavambahoaka fa ny fampiantso reo amin'ny telefona ary natoro zany nanao sonia izy. Nanaiky izy ary nanao sonia izy fa avoaka io entanay io ary esorina avy ao am-port. Zay zany le resaka nataony. Nefa rehefa nanazava amin'ny télévision zany izy aty efa mandeha any amin'ny 2 semaines ty aorina ny pointy rara ity zay vao nitondra fitenenana izy hoe izy nanao sonia fotsiny fa tsy nalala ny fampiasana andreo vary ireo. Manana enregistrement izy hoy izy mifanaraka amin'ny resaka zay nifanaovany tamin'ny andriamatoa préfet. Zany ny vaovao nivoaka. Zany hoe nanao sonia zany izy fa tsy mifanaraka kosa hoe odiovina vary io na inona moa tia video vary io rehefa aveo dia zay zany tsy mifanarandreo. Hoy izy fa izy kosa nanao sonia ny famoahana sy fanesorana ny vary io zany tao am-port. Nefa fantatsika tsara zany resaka fanaovana sonia zany dia zavatra tsy mora zany. Ny sonia tompoka dia manery anao matoa zany anao manao sonia dia manaiky fa marina dia zavatra ataonao ary ekenao io hatramin'ny farany zany. Zay zavatra misy eto. Ka tsy afaka ilaza mihitsy zany ny olona anankiray fa hoe tsy nahalala ny zavatra hatao amin'io vary io. Zany hoe mety misy fitaka ny fanadiadiana ny fitsarana moa mbola anao an'izay fa isika eto zany amin'ny resaka zavatra zany hoe no mahazava-dehibe ny signature zany. Matoa ny olona anankiray zany manao sonia zany dia efa mahafantatra hoe ty zavatra ataoko sonia ty zao no anaovana azy io. Zay moa ny fanadiadiana no ahafantarana an'izay mba tsy afahako ilaza eto hoe na nisy kolikoly tao na nisy vola efa nazo mialoha tao fa zavatra fantatra fotsiny nivoaka iny fanambarana iny rehefa lasa any Antananarivo zany ny préfet sy ireo olona zay noentiny fitsarana andeha hatrika an'izay fitsarana any amin'ny paky zay. Fa maninona rehefa nisy an'izay vao nisy le fanazavana ary le fanazavana zany miala bala izy fa tsy mahafantatra ny fanajariana andreo vary reo amin'ny magasin na ry zavatra hatao ao zany tsy fantany
fa ny fandorana ny fantany nefa araky ny lazaiko to zay manmatoana zany manaiky fa hoe ny fandorana ny fanarahanareo ary de tokony ho fandorana koa voasoratra ao tsy mavesatra mihitsy ny manoratra moa zany hoe rehefa avy esorina ka avoaka reto vary reto de dorana tsy mavesatra miteny an'izany fa tsisy an'izany tao fa natao amin'ny ankapobeny tsy mipresizena zay teny fandorana izay mazava ho azy no ny eritreritra zany hanaovana zavatra hafa ao anatiny mazava zany ny saina salama zany mahay tsara fa hoe misy zavatra tiana togavanao fa anondro an rayanina sy rayanina sy rayanina ao anatin'izay ny fanadidina izay ataon'ny fitsarana ihany koa moa zany no andrasatsika tsika moa lina am'izay zavatra izay satria mahakasika fahasalamantsika izy io satria sarobidy loatra ny aina de izay zany no mahasarotiny antsika eto mba eritreretintsika moa raha ohatra ka io vary zay mandeha any amin'ny 50 conteneur io no ny paritaka be deabe ny olona any amanetsiny any zany ny olona harary am'izay zany ho victimen'izay tsy fantatra ny aretina tsy fantana ny fahafatesana fa izy iny moa tratra iny de atreto tsisy atahorana mahakasika an'izay raha tokony ho izy fa ny zavatra mahentitra antsika fotsiny hoe hoaiza izy ity ny madinika ihany ve no tratra ao anatiny ity sary eo lehibe zay nanao sonia koa zany ny tokony ho tratra an'izay fanadidina mazava ary ho ampahafantarina ny zavatra mahagaga eto ange ny vaovao lokaly teto tsy namoaka nefa nilaza ramatoa député fa hoe efa misy herinandro no natao fanadidina tao amin'ny gendarmerie ny tenany taiza ny fanaova gazety eto Mahajanga be deabe fa zao bako iresaka fanaova gazety indrindra fa misy mpanao gazety tsy maintsy hotondroiko ho teneniko ny anarany eto ho resahantsika mahakasika ny zavatra izay nataony de tsy nahenona feo ny hainao manjery teto Mahajanga nakasika an'ireo raha ohatra ka ny solombavam-boaka natao fanadidina izy rehetrarehetra araky ny gazety natao fanadidina tsy nisy fampahafantarana ny vahoaka amin'ny Mahajanga izany vaovao lehibe izany hoe natao fanadidina ireo solombavam-bahoaka ireo PDS anankiray moa zafady ireo ny gouverneur ny Boeny ao anatin'izay efa nilazako tao moa ny anarandreo tsy nisy filazana na fampahafantarana mihitsy ny nandalo teto fa de tsy fantatra izy io fa rehefa nisy tompon'andraikitra noentina ny Antananarivo moa ireo olona reo zany niatrika paky fitsarana de zay zay vonasana moka zany ny teny ny solombavam-bahoaka tsy vitan'izay koa tsy nisy mpanao gazety namoaka an'ity vaovao ty teto Mahajanga raha tsy tany Antananarivo no namoaka de ny tenako zao nanao famakafakana sy fanadidina ary nanaparitaka an'izany koa tato amin'ny réseaux sociaux hitatsika am'izany fa misy complice ao anatiny ao zany ny hainao manjery zany tafiditra ao anatiny complice tanteraka amin'ny tiraraha ty tsy namoaka reo raha tsy efa tonga tatia madame le ministre tonga taty izy mijery fotony nahita an'ireo vary tratra tano anatiny camion reo sy ny namoaka an'ireo fanambarana sy fanadidina zay nataony gendarmerie zany mahakasika an'io raha saika anaparitaka vary efa simba sy lo ireo zay zany zavatra tsara ho fantatra atsika zany ao anatiny tena tsy misy zavatra mangarahara tena maloto ary tena tsy afa miala am'izao ny asa fanaovan-gazety zany eto Mahajanga hoe rehefa vaovao inona no avoaka rehefa inona no tsy avoaka nefa ty fantatra tsara fa miteraka aretina fanapoizana ny pretendrazana nefa tsy nahenona feo reo tsisy ny satria ny mpanao gazety eto de efa manana kolera rehetrarehetra miaraka amin'ireo solombavam-bahoaka reo miaraka amin'ny fitondrana soi-disant tena marina kokoa zany zay ary miaradia amin'ireo olom-panjakana ambony reo sy ireo olona manam-pahefana reo sy ny olom-boafidy reo ary namandreo akaiky ka izay zany anisany manapoizina zany ny pretendrazana ary manimba ny fiarahamonina zay zavatra izay ho azavaitsika moa rehefa aveo ny anahy zany amin'ny maha olo-pirenena zany zavatra tiako apetraka fotsiny hoe fa maninona ny sasany miatrika fitsarana fa maninona ny sasany tsy miatrika fitsarana mety tsy mahay lalàna ao fa ny fahitako azy tsisy olona tokony hafa miala amin'igny tsy tokony andrematoa za hoe tsy miaro amin'ny préfet tsy tokony izy irery any amin'ny fahitako azy no tokony andeha hiatrika an'izay fitsarana izay fa ireo nanao sonia rehetrarehetra tokony tsy afabela am'izany tokony tsy afabela reo satria mitovy samy namoaka an'io tao ary samy nanaiky zany ny fanesorana ny vary io tao tsy fantatra ny destination zay moa le tenentsika eo rehefa jerentsika zany tsy procédural zany no namoana andreo vary reo tao port satria zany taratasy fanekena zany tsy manana valeur juridique raha ny fahafantarako azy misy abus de pouvoir ao anatiny eo
misy any moa ny manam-pahefanao ny olom-boafidy koa anatin'izay misy abus de pouvoir satria asan'ny douane sy asan'ny commerce ary raha ohatra misy entité hafa tokony tafiditra ao dia ny ministère ny santé publique satria vary efa loha io tsy maintsy misy expert zany hanamarina an'izay na vétérinaire moa zany hanamarina an'izay hoe tena mbola azo sitrahana io sa tsy mety ary efa hitantsika moa fanambarana hoe efa loha simba izy io efa tsy mety hoanina intsony ary raha ohatra ka atao provandy mbola mety atao an'izay sa tsy mety atao an'izay raha fa tsy mety moa zany dia tsy maintsy dorana ary zay koa moa taratasy avy any amin'ny ministère hoe destruction no voasoratra atao fa tsy provandy hitantsika amin'izay zany fa misy zavatra losy zany ao anatin'io zavatra io ary tsy azo ialana zay moa ve azo ny ataon'olom-boafidy sy olom-panjakana ny mamoaka entana avy ao am-port tsika eto miresaka vary fa eto tsika zany hoe mba aka ohatra hafa zany ankoatra ny vary raha ohatra hoe misy tomobile zany ao eo ataontsika hoe misy conteneur 10 tsy vitan'ny tompony namoaka azy saisir eo entanareo ao amin'ny douane nandeha taona 2 taona 3 taona 10 dia tsy ny douane ve no manao lavanty amin'izay tsy ny commerce sy douane zany mikarakara an'izay zavatra izay fa ny olom-boafidy zany afaka manao taratasy hoe no ny manery toerana an'ireo tomobile efa mandeha any amin'ny 10 taona mahery zay tapetraka ao amin'ny douane dia azo mangataka famoahana an'ireo fiara reo zahay dia mivoaka zany fiara reo zany hoe ny port rehetrarehetra atao Madagasikara zany ny olom-boafidy sy ny olom-panjakana ambony zany afaka mamoaka entanao zay le dikan'io zavatra eo zay le teneniko misy corruption ao misy ny abus de pouvoir ao misy détournement des biens saisis zay zany zavatra zay zany schéma hitantsika ao anatin'io raha ka zay mahatonga anao hoe fa maninona ny sasany miatrika fitsarana fa maninona ny sasany tsy miatrika fitsarana tadidio mifandraika amin'le politika amin'ny ankapobeny zany ty zavatra resantsika ty hitantsika reny solombavambahoaka mpanohitra reny team moa zany tamin'ireny etsika ny 11 candidat reny nisy député flagrant izy tratra tamin'ny manifestation tao dia angambany izy tany amin'ny violon nandritra ny 8 jours zay raha tsy diso député manana immunité parlementaire fa flagrant le izy dia zay niditra violon 8 jours eto tsika nefa miresaka député ihany koa miresaka gouverneur miresaka PDS tratra mazava iny taratasy iny tsisy afaka miala amin'igny fa tsisy zavatra nanjoandreo fa nadediana dia vita eo nefa marina ve zay zavatra nanontaniako teo zay sa tsy marina tsisy détournement des biens saisis ve agnatin'io tantara io tsy misy ve ny abus de pouvoir anatin'ny tantara io zany rehetrarehetra zany odiatsika tsy ampidirina ao anatin'io zay mahatonga anay zany mitaky foana eto zay eto tsy resaka fanenjehana anizaniza fa filazanany marina aoka ny marina apoitra fa tsy ny olona rehetrarehetra zay milaza ny marina zany mahazo fanenjehana maimaim-pona zany amintsika eto Madagasikara ary mahazo fampitahorana efa nilazaiko taminareo ny fampitahorana zay nahazo ahy tamin'ireo olona voasaringotra tamin'ireo raharaha makasika ny vary 50 conteneur zay efa loha sy simba sy efa tsy mety ampiasaina intsony ireo zay ihany moa zany itondrako azy ranomaly moa zany nandeha ty zavatra ty moa zany fa be dehibe ny afatra tonga ty amiko bajereo ihany ny fihavanana olon-dehibe reo nenahy zany dia fa lazaiko mazava aminareo rehefa zavatra makasika raharam-pirenena makasika aim-bahoaka dia tsy azo idiran'ny fihavanana sy finamanana na hoe finoa resaka finoana na resaka fiavina na resaka foko za zany dia tsy manaiky an'izay nahavako anao nanamako anao aoka zava zay fa tsy ampianarinareo an'izany aho fa rehefa olona zany mamosavy rehefa olona mamono olona rehefa olona mitsikombakomba amin'ny zavatra tsy manjary dia avelao hiassume ny zavatra nataony fa aza zao iresanareo resaka fihavanana sy fiarahamonina amin'ny zavatra ohatran'izao tsy fidin'ireny olona sahirana reny mangalatra vilany mangalatra vary mangalatra zavatra madinidinika nefa migadra soamantsara fa ny olona zay dahalo ambony latabatra zay manao ny tsy tokony fanao zany ve no olona mila rovantsika amin'ity firenena ty zany ve no hitsanganantsika andeha itenenanahy fa hoe jerevo ny fihavanana jerevo ny fiarahamonina aza hoenti-po za tsy enti-po mihitsy fa tena tony aho miresaka aminareo manazava malahelo zany raha ohatra ka ty firenenantsika ty zany
handia ho lasa zavatra ohatran'izao zavatra iainantsika hoe fitondrana vaovao zao mety rafitra vaovao koa iainantsika eto mba tokony fomba fijery vaovao. Nisy teny filoam-pirenena nanao hoe tsy andefitra am'izay mpanao kolikoly aho, ary ny ministra voatendry eo tsy maintsy hanao fifanarana taratasy fifanarana amin'ny vahoaka malagasy fa manaiky esorina izy ary manaiky hosazina rehefa manao kolikoly. Zao sahady ve tsika defa ifananatra sahady hoe ifampitazona tsika hoe anao manenjika anay anao tsisy resaka fanenjehana eto efa zavaiko aminareo fa resaka fitiavan-tanindrazana tsotra zao tsy verimberenany zavatra ohatran'izao amin'ny firenetsika eto. Ity tanàna ty koa fa maloto, ty tanàna Mahajanga ty fa maloto, efa amantaonany maro reo olo reo efa nampitondra takaitra ny voakany Mahajanga. Tsisy développement eto mba mitady fanovana koa zahay, efa zanahary mihitsy nangala baraka andreo hoy zahay ty zay tratry ny Badri. Io fa fambaraka tsisy ambonimbon'io ny mpitondra zay tokony iaro, ny mpitondra tokony iahy ny vahoaka indray mandeha no voasaringotra amin'ny afera famosavina fanapoizina ny pretandrazana. Zany zavatra tsy moramora zany ary tsy tokony avelavela ohatran'io. Lasa tsika angambany makasika an'izay fa alohan'ny idiratsika an'izay mamela kely nareo sotro rano. Ya. Nilaza moa zany zao teo tamin'ny fotoana nanomboka ty raha ty de fa nahazo fampitahorana tamin'ray eo amin'ireo zay olona voatazonany hoe ianao Afakandro mpanamboronay iantso ny procureur mihitsy ao anao soit transmis anao am'ty firesanao zavatra tsy hainao ty, tsy nananao profo ty. Tsy zaho manana profo fa zavatra hitan'ny masony rehetra io, na defa nalala mialoha fa tsy niteny an'io zavatra io satria na ny antony iny ampamoaka saiko natao koa efa tafiditra tao io zanahary nangala baraka andreo. Ny gazety avy any Antananarivo no nahafantarana misy zavatra ohatran'izao aty, no nasaina moka moa zany ny eto anie mahafantatra fa tsy mamoaka zany zavatra ohatran'izany tsy possible ny service de renseignement tsy mahalala azy, zany impossible. Tsisy zavatra mandalo amin'ny centre ville eto tsy fantany service de renseignement fa tsy nivoaka zany, ao ny ao. Ny fanaova gazety mahafantatra fa tsy niteny, ao ny ao. Ty mpanao gazety de lazaiko ty zany isany mahalala ihany koa fa nifafainy publication tamin'izay fotoana izay. Tsy iza moa zany fa responsable ny Viva Tantely Vadriam Razafinirina, Tantely journaliste en Viva, responsable ny Viva eto Mahajanga. Izany isany olona faharoa moa zany nandefa fampitahorana ty, nanao teny fanesona izy sy teny ankolaka izy aniko zany. Zay no andresako azy fa ho azavaiko aminareo zay zavatra zay ho vakiko hoe ny mpanao gazety tompoka de tokony neutre ary mamoaka vaovao marina, voadidy izy amoaka vaovao marina fa tsy handainga na hanafina vaovao na miray hina mihitsy moa ny hainao manjery eto Mahajanga zany tsy mamoaka an'izay vaovao marina makasika an'io raha io satria menatra reo iteny andreo solombavambahoaka sy ny gouverneur ary ny PDS fa tompon'antoka amin'ny famoahana amin'ny varoloha reo ho fantatra ny vahoakan'ny Mahajanga vahoaka malagasy rehetra fa reo tompon'andraikitra ambony reo no namoaka andreo vary reo. Ka zao ny zavatra nilazainy ato tamin'ny omaly il y a presque 12 heures de temps efa eto Ambondromamy isika izao manaraka toidra raha-pirenena na izany mifanaja jereo tsara io izany teny zany mandeha amiko aty amin'ny Afakandro Kristian zany mifanaja fa tandalana i Madagasikara aza mifanagodraba namany fa sao ho tsarainy rapitso, ho tsarainy rapitso zany tsika zany hoe tsy ty zavatra ty zany no itsara tsika ty vary ty, ty resabary ty zavatra mandalo Amajunga ty fa zavatra rapitso tsy fantatra zany. Toy zakany nenazy ny anina ambarana fa sao anjaranao afaka maray ka zay vao iantso hoe vonjeo ary vahoakany Mahajanga. Azonareo tsara zany ny ahy zany efa mahalala zany Tantely Vadriam zany fa ampitso ngany Afakandro Kristian zany kila olo amin'ny zagnarinazy de samia miandry zay gadonany, zany hoe miandry gadonany le anjarako zany manino moa zao hoe tsy misopsone ary tsy manendrikendrika fa oporofoiko aminareo fa misy fampitahorana nataony ao ary efa mahafantatra zavatra izy raha teo moa zany miaradia amin'ireo député reo no sady tsy saina moka ny vaovao marina io no nandefa ny teny ty namaly zany zao rehefa aveo hoe karaha hitako ianareo nanatsikafona ny commandant CR limogé vao ainganay zany hoe ny responsable en gendarmerie premier responsable moa zany limogé il y a 3 semaines angamban'izay na 4 semaines teo raha tsy diso izay
representant ny gendarmerie moa zany manerana amin'ny faritany Mahajanga ny sorona dia ny mpanao gazety rehetrarehetra moa zany naneho faharaviravoandreo tamin'izay zavatra zay zany hoe misy fiangarana ao nambarako azy zany marina tokoa tsy hay izay ho an'ny rapitso fa efa zahay zany efa tary tamin'ny nomaly bonjour to journaliste professionnel nazavaiko aminazy zany fa tsy fantatra marina ny rapitso fa zahay efa nigadrain'ireo autorité zay arovanareo reo zany tamin'ny nomaly dia rehefa avy eo zany izy namaly hoe zokibe manam-panahy sabo efa tsy ela février zay zany mitodika amin'ny tantely vadriamo zany hoe ataonay tonga any fa aza matahotra anao mois de février zany efa misy zavatra homany reo zany ho an'ny Afakandro Kristian zay efa lazay ny tantely vadriamo melo ato ka niteraka resabe marina moa ty vary ty fa na izany na tsy zany sisy olona afaka intimider anay amin'ny zavatra heverinay fa mahasoa ny tanàna Mahajanga mahasoa ny vahoaka malagasy zay zavatra zay aoka hazava aminareo tompon'andraikitra eto Mahajanga ninninona fa haizanareo mimanipuler fitsarana sy ny fitandrona filaminana zahaya de vonina hiatrika anareo amin'ny fomba rehetra satria fifidianana ihany no ahafahantsika manao défi eto tampon-tanàna Mahajanga io fampitahorana zay efa nataonareo fa be dehibe ny tratra an'io fa mifampitsara eto foana atsika io teny io zany tsy tongatonga ho azy satria tsy indray tsy indroa zany io mpanao gazety io nanao teny mihoatra amin'ny tenako zany mbola io mpanao gazety io ihany no rangory fotona satria raha tsy diso filoha lefitra ny mpanao gazety eto amin'ny faritra boeny io mpanao gazety io inona zavatra nisy ny ray feo ny inona moa tia ny ainao manjery teto Mahajanga nanao andreny famoahana vaovao zay manendrikendrika sady manenjika ay ireny tadidionareo fa ny vaovao na hely tamin'ireny fotoana reny zany manao antsoavo amin'ny fitandrona ny filaminana manao antsoavo amin'ny fitsarana hanao fisamborana sy ampiditra ay amponja zay dikany vaovao natao regny tamin'ny fotoana zay saiko nanaovako ampamoaka natao totoafo zay teto Mahajanga eny nalefa tany Antananarivo inona ny objectif dia hanamborana ny Afakandro hampigadrana ny Afakandro rehefa aveo moa zany zavatra nataoko moa nanako preuve mbola tsy nanomboka ny akamoaka zay nataoko efa tonga tato an-tranoko ny gendarmerie sy ny police pirenena tiako ambara zany le intimidation zany efa nisy tamin'izay fotoana zay fa nefa nanao ihany le ampamoaka nataoko fa tsy feno le izy ary tsy nazavaiko satria inona nitako hoe fa fantako efa misy piège zany mipetraka ao ka na ilaza zavatra marina eo zany ao dia tsy maintsy ahitandreo motif anamborana zay nahatonga nylay fa le ampamoaka nataoko tsy nibantoerana tamin'le zavatra nitadiavitsika fa kosa isan'ny tao anatiny regny ampamoaka nataoko dia resaka vary ty nangina ny tenako nivoaka foana io resabary io hitanareo am'izay ny hainao manjery zany mahavita ny détruiranao amin'ny zavatra tsy miexiste fa isorana moa am'izao ny teknolojia ny fanatotoloana ny mondialisation misy an'reto Facebook reto zay efa be mpanaraka kokoa ny Facebook zay ny fanambarana zay ataoko ny zavatra zay ataoko noho ny viva eto Mahajanga noho ny chaîne télévisée misy eto Mahajanga zay zavatra misy rehefa tsy amenareo miakatra amin'ny antenne-nareo zahay ato misy piay misy mpanaraka ary fantany voaka amin'ny Mahajanga ihany ka tiako tenenina ny resaka politika tompoka dia tsy tokony hisy hoe tsy ampiakarina amin'ny chaîne télévisée anao noho ny firena tsy mitovy zany zavatra zany tsy fahita raha tsy aminay eto Mahajanga satria ny olona rehetrarehetra ny ankamaroany dia mpisolelaka pray tsy kombakomba ny zavatra tsy mety dia aleon'izy ireo zany manasazy olona anankiray na manakana olona anankiray zao zavatra zao ny raha nampahalalana ny voaka amin'ny Mahajanga rehetrarehetra misy akony amin'ny resaka politika fa tsy atao zany zay mba tsy hahalala ny zavatra misy marina ny voaka fa zahay kosa tsy naman'izay olona kanosa matahotra ka zay izy tantely vadriam responsable ny viva eto Mahajanga na eno anao raha misy moa zavatra miseho efa niteny mialoha anao zany hoe efa nisy zavatra niketrehinareo tany tao fa vonina hiatrika anareo Afakandro Kristian na amin'ny lafininina vonina tsy milefa anareo ny tenako fa vonina hiatrika aminareo fa zavatra tsy tovizantsika fotsiny tsy ho possible mihitsy na hiandry ahy nareo
andro amanalina zaho tafiditra amin'ny raharano vary maloto na afera maloto ohatran'ireny hanapotika vahoaka zany tsisy androny zany tsy ho namanareo amin'ny zavatra ohatran'ireny aho ka tsy mila rovanareo velively ary rehefa amin'ny fotoana eo tsy mila mpanao gazety zany miaro fa avoiny vaovao marina fa tsika mila firenena vanona zany firenena vanona zany dia miankina amin'ny mpitondra io azany vahoaka mihitsy no amenareo tsiny avy any ambony foana io tadidio misy tenin'ny président Ratsiraka manao hoe ny olona nambarany rehefa mamafa trano riana dia avy ambony no midina fa tsy avy ambany ny miakatra zay zany teo teneniny rehefa misy ny mpitondra ambony rehefa nome exemple dia tsy maintsy mpitondra no manome exemple tsara dia vahoaka io manaraka fotsiny vahoaka nge zanak'ondry rehefa zay andehanany lohany andehanany vodiny ohatran'izay zany ny fandehany fitantanana ny raharam-pirenena ka zay zany no anentanana antsika tsirairay zany rehefa misy zavatra zany fanadidina rehefa mba samy manadiady tsika samy mamakafaka tsy resaka fiarovana olona aoka le fe zavatra discutena no samy mamoaka hoe mety sa tsy mety ninona ny fanazavana tao na diovina na tao hoana ty zavatra resaka aferana vary lo ty sy fanapoizana prétendrazana ty tsy zavatra tsy tako afenina io tsy possible na tsy hiteny ianareo mahajanga eto io tsy maintsy mivoaka foana io zao ny any Antananarivo no mamoaka ny vaovaontsika isan'andro efa misy herinandro mahery zay dia mivoaka ny gazety Antananarivo isan'andro ity raharano vary lo zay ataony tompona andraikitra eto tampotanana Mahajanga ity fa ianareo zay tokony ampahalala voalohany iteza ampahafantatra ny vahoaka ianareo indray no tsy miteny zany hoe ianareo zany complice amin'io resaka fanapoizana prétendrazana io no ninona asanareo ange io ajaony asanareo ataovy ny asanareo tsisy mifanometsiny eto rehefa hanao politika dia manava politika ohatran'ny mpanao politika fa ny asanareo dia mpitatitra vaovao fa tsy zavatra fanapoizana olona mandeha manetsiny no resaka eto resaka gisa very no resahinareo anatin'ny vaovaonareo zavatra tsisy ilana azy no resahinareo ka eto zany tsika rehetrarehetra moa zany dia samby manaraka akaiky an'ty raharaha ty fa zaho eto dia manentana ihany ho antsika mba samby positiventsika le zavatra mandalo fa tsy hoe io ny olon'ny fanjakanareo fa tsy maintsy ho vototra foana io filohampirenena mazava ny teniny teo tsy mila olona mpanao kolikoly reto olo reto fa corrompu fa ela ary raha zavatra misy zao manimba imageny président mihitsy zao tsisy afaka ilaza mihitsy indreo fa manatsara amin'ny président ny fihetsika nataony reto olombo fidiny sy olombo tendriny aty amin'ny faritra boiny reto mandoto azy zao manala baraka azy meritreritra izy andio an'io kolikoly io meritreritra izy miteny Madagasikara tsy maintsy mandroso nefa reo olo reto miteny mihitsy ny ato Madagasikara tsy mety mandroso Madagasikara sy tonona iverina zay dikany zavatra nataondreo reo ka andriamato filoha fitondrana vaovao tia tokony entitra anao amin'ireo olona zay fa hita fa manimba firenena indrindra izay mirepresente imaginao aty aminay reo olona ireo zany reo ny fomba fiasandreo hatreto zahay miandry mangarahara makasika ny tiraraha ty engane tsy olombitsy reo ihany tsy préfet ihany no atao boky émissaire amin'ny tiraraha ity fa ny rehetrarehetra tokony miatika fitsarana dia ho hita eo ny marina fa tsy namanareo efa any amin'ny toerana sarotra dia ianareo mipody manazava miala-pa ao anatin'ny tiraraha ty fanaovana sonia madame le député dia engagement total manaiky ianao fanamoakan'io manaiky ianao fa afindra io vary io zay fantatra tsara zay fa taizanao tsy niteny hoe fa maninona ty vary ty aiza ny fanaramaso manana assistant parlementaire anao tokony manaramaso nandeha aiza ty nandeha aiza tsy niteny anao raha tsy fa voasambotra any ro préfet any ampaky amin'izao fotoana zay ifampiresantsika araky ny vaovao zay hitatsika nivoaka gazety nomaly zay moa tsy manana accès amin'ny dossier-ny enquête-ny gendarmerie tsy ny fitsarana eto satria tsy avokany tena fa manara-baovao fotsiny dia mahita hoe misy fialana ao anatin'io fialana andraikitra fa nipazana ny zavatra rehetra zay mety atsipy any amin'ireo tompona andraikitra zay tratro zay moa zany fa hita koa somary lavalava loatra ny resaka zay natao teto fa mbola ho toizatsika ty arakaraka n'izay zava-misy dia ny amaranako azy moa eto ny intimidation ataonareo responsable eto efa niainanay hatrizay azadinonareo fa ny fitorinanay dia tafiditra tao anatiny tao nareo satria ilay mpitory et autre zay le fitorinana azo anay
tamin'ny fotoana zay nanaovana enquête tao nisy assistant maromaro tao ary nisy coup de téléphone maromaro tao nandefa fitoriana zany hoe ianareo teto zany no nitambatra napigadranay zany hoe nareo zany mila mieliminer le adversaire nareo ka zao assumevonareo amizay koa ianareo zany tokony maneho exemple zay olombo atendry tokony mametra pialana ny olombo afidy tokony manatitra tena nany amin'ny fitsarana hoe zay nanao tsy mety ny kasa zahay saiko namono ny mpiray-tandrazana aminay zay no ataon'olona zany olona honnête fa tsy hainona feo nareo agnatin'ny dizaine de jours ny poan'io affaire io ianareo zay nanao SONIA nandraiky sy nivoaka amin'ny télé efa voasambotra fa any Antananarivo iraraha io zay vao mivoaka nareo sasany tsy nahenona teny mihitsy satria fa zatra manao an'io famoahana zavatra tsara dalàna io ka zay zany zavatra resahintsika eto androany fa mangataka zany tsika itoizan'io raharaha io ary hoentitra ny fitoram-panjakana hamoaka ny marina indrindra ho andreo anazava koa moa zany ny antony tsy atrehan'ireo zay nanao SONIA be dia be zany ny fitsarana amin'izao fotoana zay fampiresantsika ka misaotra antsika rehetrarehetra moa zany nanaraka an'izay resadresaka zay ny fanaovana teo zay